Angatsitrahana hatrany ianao tompoko lasy hitako vavy tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba finaritra ary manasanao am-panajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Arosantsika avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Nitondra ny teny fampaherezana ho andreo mpivarotra Traboina tao bazary kely Toamasina ny fitaly avaparitry ny varotra ary nanamafy fa na Denisy ary ny voina tsy atahorana ny famatsiana PPN ho an'ny Toamasina. Hiteraka tombotsoa ho an'ny faritra Anosy ny fanamboarana ny lalakely mihazo ny tendrombohitra Pic Saint-Louis ao Tolanaro. Hanomboka ny asa fitrandrahana Renakibon-tany any amin'ny komuna ambanivohitra Tanandava, distrika ny Moramanga. Mampahery ireo mpivarotra Traboina ny fitaly avaparitry ny varotra sy ny fanjifana tsinanana manoloana ny vonana azy ireo mpivarotra tao bazary kely nitondra ny teny fampiononana ho azy ireo ary nanentana ihany koa ny mpivarotra sasany mba tsy hanararoatra hampiakatra ny vidin-javatra manoloana an'izao loza izao ary nanome toky ny mpanjifa fa mbola manana PPN ampy tsara na ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ny ao Toamasina na Denisy azy io fahamaizana tao amin'ny bazary kely io. Eo amin'ny fandraisam-peon'ny Jean Fabrice Volatina, Ertina Rasoma no anaratsika zay. Potsiny fa nitondra teny fampiononana ho an'ireo rehetra ny aramboina tamin'ny famaizana ny tsena tao bazary kely ny aliny alahady faharoa ny volana Aogositra ny foany alatsinainy 3 Aogositra 2024 teo ny avy ao anivo ny fitaliavam-paritra ny varotra sy ny fanjifana atsinanana amin'ny mahafitaliavana miahy ny mpivarotra azy ireo hoy Anona Alendi talemparitra ny varotra sy ny fanjifana atsinanana. Voalohany tena voalohany indrindra miondrika ampanajana eo anatrena reo fianakaviana ambony havany eo trangana trano nisy teo amin'ny tsena bazary kely. Tena rary ny fimonina feno ho an'ny fianakaviana zao. Dia faharoa ny tempo makahery reo mpivarotra sy mba fananana potika fiariana noho no trangana trano famezana tsena. Ny avy aty amin'ny fitaliavam-paritry ny varotra sy ny fanjifana tsinanana dia miara miongona lahelo amin'ny fahavoazana azo ny mpiarabelona amin'ny mampivarotra an'izao reo koa satria izay ny fitaliavam-paritra miahy resaka varotra dia tena tohina tokoa eo atreny fahavoazana nanjoatra zao. Ankoatr'izay nitondra afatra ho an'ny mpanjifa sy ny mpivarotra sasany ihany koa ny tenany. Nitondra tenany zay ho antsika mpanjifa zany hoe manome toky fa na dia eo zany fahavoazana mavesatra dia mavesatra nahazo ny tsena bazary kely tsy tokony misy atahorantsika ny famatsiana ny tsena amin'ny entana ilaina andavanandro satria mbola misy entana maro amin'ny grossiste sy ny tsena hafa tsy tratra ny fahavoazana. Dia eto koa zany mitodika amin'ny fahendrentsika eto Toamasina mba hiara-tsinjo ny mpiarabelona amintsika. Ny tena eto zany mpivarotra sasany mba tsy hanararoatra ny fahavoazana manjo ny namantsika dia ampiakatra tsara-drary ny vidiny eto satria hena manko ny fifaninanana satria tsena anisan'ny ngeza amin'ny entana tsinjarany no vony fahavoazana. Dia matoky ny fahendrena roa ny avy aty amin'ny fitaliavam-paritry ny varotra mba tsy hanao an'izay trano fanararoatana zay. Dia raha sanatria moa ka tena misy moatefa amin'izay dia tsy tazam-potsiny ny avy ato amin'ny fitaliavam-paritry ny varotra sy ny fanjifana. Mariana itony fa efa mandray an-tanana an'izao toedra raha mampalahelo izao ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra aty an-toerana amin'izao fotoana izao. Tany Toamasina fa raha tsy ahivina ny 5 ny volana Jolay lasa teo nitrangana trano Matsiravina ihany koa tany amin'ny komuna Mahery Raty distrika ny Farafangana manoloan'izay indrindra dia tonga avy hatrany iraky ny fitondram-panjakana fanavaozana tamin'ny alalan'ny BNGRC namaly ny antsoka mitondra fanampiana vonjina ny vaky ho an'ireo Traboina miisa 477 ao anatin'ny tokantrano miisa 270 lasa lavenina tany an-toerana fanampiana toy ny vary, voamaina, kojakoja ilaina amin'ny andavanandro toy ny vilany sy ny sotro ary ny siny no natolotra amin'ireo Traboina ireo raha ny fampitam-baovao ny Roulier Fahelmanana.
afo sy voatandrina ny ainga tamin'ny tokantrano iray no na maika lasa lavenina ny trano misy 2.7 lany hafa avokoa ny fananany mponina teto amin'ny commune Mahery Raty. Da sista velha satria fihay mianaka nandeha nisoko kararaka olo-dandragnonay miasa hosy ame hosignagny de fa avy avako etadizandreo nay ho ya may trano tamin'ity ao nagnino sa nisy nahandry mofo ndreo etamoa hoy kaikilana masaky mofo ndreo nandeha nagnaty an'igny telo aranigny kadindreo namonogna de jakzy nohodiandreo de nisy olo etameo asakasaky nahavozy nazy nipaiky tragno fa paiky tragno ny vady foda sy tratriky izy koa nandrempe tena naninigna. Na sarodalana sy tonga ny fiara vaventy aza ny toerana dia sy nahasakana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC nitondra ireto fanampiana ety fotony. Tsy misy natao tombo dia tsy misy natao alatsika fa mitovy. Ny vilany anankiray menaka ray litatra, sotro 10, vilia 10, sio ray, dia vary 12 kilao sasany. Zay zany fitambaran'io vary io rehefa zaraitsika. Dia ny voamaina samy manana eo amin'ny 5 kilao eo zany ny olona 20. Akaiky ny vahoaka trany ny fitondram-panjakana eo anivon'ny fanavaozana ny Repoblika ka nijery fotony ny fahoriam-bahoaka toy izao. Ary sorana ny fitondram-panjakana fohy be zay taritiny Mikael, colonel Mikael, fa tonga dia nivalindreo le izy. Ary raha nahitatsika ampitsoniny any dia efa nahazo valy latsinainy. Lalana moa lavitra baka Antananarivo avy any zareo ny ainga dia androany tonga eto amintsika ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Noho izany dia hatolotra antsika ampitiavana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana fohy be zay soloko tena eto ireo fanampiana zay misy sokajiny maro. Misaotra ny fitondram-panjakana, misaotra ny filon'ny fanavoaza, misaotra ny andriamatoa prefet izay nagnaty sakafo hoan'izay traboina eto amin'ny fitanàna Mavakovo dia makasitraky ary velom-boly izahay fokon'olo ao amin'ny tanàna Mavakovo satria tonga somasara ty aminay ny sakafo izay ho fagnampia ho anay traboina. Notsinjaraina pahibe maso teto avokoa ireto fanampiana anjara nisy tokantrano tsy manakialofana ka ny BNGRC no nitondra sy nanatanteraka ny fitsinjarana. Nangarahara tanteraka izany teto. Ivenakelany amin'ny faritra Atsinanana isika eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray notokanana tamin'ny fomba ofisialy tao Tomasina ireo fotodrafitrasa hoentina miroboroboana ny kalitao ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka. Isan'izany ny salle de prélèvement sy ny salle d'attente ao amin'ny CSB2 Ankiriry ary ihany koa trano fanaovam-bakisiny ao amin'ny CSB2 Verery izay fiara-miasan'ny fikambanana FITEFA sy ny ministera no nahafahana nanarina sy nanamboatra ireo fotodrafitrasa ireo. Nitokana izany tany an-toerana moa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mampita zay Estera Savinasy Aissa Abbas. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fahasalamana eto anivon'ny faritra Atsinanana dia manao ezaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa. Isan'izany ity trano fanaovam-bakisiny eto amin'ny CSB2 Verery ity sy ny salle de prélèvement ary ny salle d'attente eto amin'ny CSB2 Ankiriry. Isoratsika ny fitondram-panjakana izay tariny andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara mametraka hatrany ny mahazava-dehibe ny fahasalamam-bahoaka ka tsy latsa-danja amin'izany isika aty amin'ny faritra Atsinanana. Koa pirofo mivaingana amin'izany ny fahavitany izao fotodrafitrasa entina analana ny fahasairanan'ny vahoaka izao. Fiara-miasan'ny ministera sy ny fikambanana FITEVA no nahafana nanarina ireto fotodrafitrasa ireto. Manana didy sy ny andraikitra ambony ny fikambanana amin'ny maha fikambanana azy amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Fa indrindra fa ity fitondram-panjakana ny fanavaozana ity dia hita ny ezaka amin'ny andavanandro, hita ny azakazaka ka mendrika utuana ary amafisina ny fiara-miasa. Efa andalam-pahavitana ihany koa ireo fotodrafitrasa eto anivon'ny CSB2 Tetezambaro distrikany Tomasina faharoa izay isan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovany Rivodoza Gezany. Nijery fotony ny fizotry ny asa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Efa miroso dia miroso ny fanamboarana ny zany centre fandraisana marary eto zany. Mino sy manantena fa afaka fotoana vitsy dia vitsy
afaka manohy ny asa andavanandro ary manatsara trany ny fandraisana marary eto amin'ny centre fahasalamana manakaiky vahoaka ary sy mitanila io no fanambapetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Nahazo anjara fanampiana avy amin'ny BNGRC ireo olona marefo any amin'ny commune Andovoranto Brickaville tao aorian'ny rivodozan'ny Fanesy natolotry ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita ny antorana ihany koa ireo fitaovana avy amin'ny SIAD izay anjara anty commune ity. Emile Jocelyn. Natolotra ampahibe maso teto anoloana ny vahoaka ny commune Andovoranto Brickaville ireto fitaovana avy amin'ny SIAD toy ny fanitsoen'olo, jiro mandeha merin'ny masoandro misy 520 ary vilany be misy 2 koa ny commune. Nomeny ny fitonam-panjakana fanomezana manokana ihany koa ireto olona marefo taoriany fandalovany rivodoza Gezani. Fanomezana toy ny couteau réponse sy bodofotsy 720 avy, kojakoja an-dakozia toy ny vilany, sio, sotro be ary zinga 720 avy, torsa sy fitaovam-pidiovana misy 720 avy miaraka amin'ny kilalohan-jaza 20 sy 200. Ankoatra ireo dia vary 4 kitapo ihany koa no nozaraina tamin'ireo be antitra teto amin'ny renivohitry ny commune Andovoranto. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana ho iaho teo. Eo ihany koa ny ministry ny ponina. Eo ihany koa ny fiara-miasa amin'ny BNGRC dia manolotra ny reto zavatra maromaro eto. Akio ny couteau éponge, akio ny vilany, akio ny sio, akio ny drap, ny bodofotsy, ny fitaovana an-dakozia maro isan-karazany. Ka haketo io aloha ny tonga fa mbola mahafatoky ny fitondram-panjakana, mbola ho avy ny manaraka. Haketo ihany koa dia nanolotra ny fanomezana avy amin'ny atao hoe tetikasa SIAD tolona 80 jiro 520 anao mandamina ananjy ary vilany vy biroy apetraka amin'ny commune satria raha mindrana ny atao hoe fokon'olona misy ny atao hoe atsarana atao anatin'ny commune Andovoranto dia oko anao tsy midy varangarana. Sambany tamin'ny tantaran'ny Brickaville no nisy fizarana kodorisan-tokantrano tahaka izao satria mitotaly 470 ireto kodory sy vilany ary bodofotsy nozaraina amin'ny commune 720. Misaotra nagnomeny tongotrakaiko. Ay. Da misy lavitra agnana ndi ho lavany toerana. Ay aro. Lava pile mandraky zegny fa tsy misy vovaty. Oh. Haly zay. Ay. Managna mpikarakara mary. Ay aro. Dia mankasitraka mankateligna andio areo. Oh. Ho lava belona andio. Engany dia hitondra mandraky zegny amin'ny asa andio. Ny fanindran-dalana tamin'izao dia nosaloran'ny lefitry lehibe ny district amin'ny Brickaville Henri Fidèle Benoît Samboady ny lefitra amin'ny ben'ny tanàna misy 2 miasa ato amin'ny commune ny Andovoranto dia Andriamatoa Sid Arson Franciscain sy Lahady Florent Robert. Ny commune Andovoranto rahateo no nampiatrano ny fioviriana fanao isam-bolana ho an'ny district amin'ny Brickaville. Velombolo tanteraka ireo vahoaka mpisitraka fanampiana tao-trano toy ny fanitso sy ireo kojakoja miaraka aminy avy amin'ny Croix Rouge Malagasy sy ny Croix Rouge avy any ivelany mba entina hanampiana ireo olona rava-trano amin'ny commune Ambotitandroroa taorian'ny andalovan'ny rivodoza Gezani izay namela takaitra mafy ho an'ny Thomasina. Andrea Flavienne, TVM Thomasina mampita an'izay. Fokotany telo ao anatin'ny commune Ambotitandroa district Thomasina faharoa no nisitraka fanampiana fanitso sy ny kojakoja miaraka aminy entina anorenana ny trano rava ny rivodoza Gezani lasa iny. Izao no azo dia vokatry ny fiara-miasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC izao fanampiana avy amin'ny Croix Rouge Malagasy sy ny Croix Rouge avy any ivelany avy any Hong Kong reto. Fanomezana natolotra androany dia tafony sadiny fil galvanisé milanja velo anankiray milanja 520 kilao ary misy ny kit wash izay misy 120 litre sy ireo fanadiovana rano boaty ary varana savony iray. Miaraka amin'ny fanampiana tafo dia misy ny fantsika izay milanja 2 kilao pointe 50 sy pointe 100 ary misy ihany koa ny pointe 10
zay manja ray kilao sy mandaty. Ny tokantrano misitraka ny fanampiana dia ireo tokantrano izay niara ny fandalovan'ny rivozagezany teto amin'ny fahatratsinanana teto amin'ny komina Amboditandroro fokontany Manambola ary ny isa misitraka izany amin'ity andiany voalohany ity dia tokantrano miisa 770 sy 900 ho an'ny tokantrano eto amin'ny fokontany Ambonany Manambola. Naneho ny fankasitrahany sy fahavononany an'orona ny trano moa ireo solotenan'ny mponina teto amin'ny fokontany Ampasimazava. Na dia aty ambany ravikazo azy ny komina Amboditandroro dia tsy adino ny fitondram-panjakana hoy ny ben'ny tanàna. Amin'izao moa zany dia fanarenana tanteraka zany no ataonay aty amin'ny komina Amboditandroro dia aty amin'ny fokontany Ampasimazava zany zao no isitraka trano satria mizara taolina mizara fampitaovana manentana ny vahoaka zany izao zavatra sitrahana zao zany mba tsy ho amidy ary tsy ho simbasimbaina fotsiny. Nandritra izany moa dia nisy ny fampianarana nataon'ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny Croix Rouge Malagasy ny fomba fametahana ny fanitso eo amin'ny trano mba ho voaro ny rivo-doza. Mbola amin'izay resaka fanampin'izay hatrany tany amin'ny faritra Isavahiny kosa indray sitraka ny tetikasa Vatsinankohonana manomboka izao ireo fianakaviana tena marefo ao anatin'ny distrika Nantala natomboka ny herinandro lasa teo ny fampahafantarana ny tetikasa ary asa avy hatrany rehefa mipetraka ny dingana rehetra ahafahana manomboka izany. Judicaël Briand sy Priska Calvao no mampita ny vao. Tokantrano marefo miisa 7 amin'ny komina maromaro atao anatin'ny distrika Nantala no isitraka fagnampiana mivantana lela vola 210 000 ariary avy amin'ny tetikasa Vatsinankohonana tiahiana ny mpiarabelogno. Ny Fonds d'intervention pour le développement na ny FID miaraka amin'ny ministère ny mponina sy ny firaisankina no magnatanteraka ny asa vatsia ny banky iraisam-pirenena vola. Nampahafantariny teto amin'ny distrika Nantala ny farany herinandro lasa teo tao amin'ny efitrano malalaka ny fanomboana izany tetikasa izany sy ny paikady rehetra hoentiny magnatanteraka ny asa. Kindreny manokana ny isitrahany ny tokantrano tegna marefo ity tetikasa ity ho fagnampiana azy ireo hoy ny tompon'andraikitra. Mifantoka tanteraka amin'ny fiainany mahaolo ny tetikasa ka ny fahasalamana, ny fampianaran-jaza, ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na ny mahavavy ary ny fiatiana ara-toekarena ny fiantraikany izany. Manodidina ny lafiny fizahantany kosa indray ho atsaraina ireo lalakely miazo ny arem-bakoka tendrombohitra Pic Saint-Louis ao Taolagnaro mba ahafahana misintona mpizahatany telo avo eny famatsim-bola avy amin'ny tetikasa Pic izay mitetina $7 amerikana no entina natanterahana izany amin'ny maha arem-bakoka ity tendrombohitra avo dia avo ity moa dia nidina tany fotony ny minisitra ny serasera sy ny kolotsaina nijery akaiky ny mety ho vizotry ny fanatsarana ny asa. Seriadoni Urbain Judex sy Taitsitsiro Eraza. Mpiavaka ny faritra Anosy di Pic Saint-Louis et Taolagnaro mba ahafahana misintona mpizahatany bebe kokoa dia izy ny fanatsarana ireo lalakely miazo ity tendrombohitra avo ity miampy fametrahana fotodrafitrasa andraisana ireo mpitsidika. Fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny fizahantany sy ny PIC ary ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Nisy fijerena ifotony nataon'ireo délégation nampiara-mampinantoka tarihin'ny ministra Gaskara Fenso. Niakatra ety atampony ety satria anisan'ny toerana tendrombohitra izay mahaliana ireo mpizahatany izy ity tafiditra ao anatina vakoka nefany dia nitanjotsika zany dia mbany hoe ho tafiditra ao anatina atao hoe circuit touristique ity toerana ity. Zany hoe ny tanjona zany ary ny fiaraha-miasa izay iarana amin'ny PIC izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena dia mba ho lasa produit touristique zany ny vako anankiray ka isan'izay zany ity tendrombohitra Saint-Louis na PIC de Saint-Louis ity. Arak'izao hitanareo zao aty amin'ny 330 sy 500 metatra miala amin'ny ranomasina zany tsika raha ny ahavony zany ny tetikasa izay eritreretina amin'izy ity zany dia mba ahafahana manatsara an'ireo lalana ny elakelam-bato ny elakelan'ny ala sy ny kriatr'ala zany iakarana ity. Anisan'ny faniriana zany dia hoe mba anaraka ny fenitra iraisam-pirenena sahala amin'ireny Muraille de Chine reny mihitsiny zany izay tetikasa izay ankoatran'izay ihany koa dia tsy ho an'ny faritra Anosy irery ihany fa hiteraka zany tombony ho an'ny sehatry ny fizahantany ka isy fiantraikany
any amin'ny ataontsika hoe toe-karena mihitsiny ny tombontsoa zay ho azony Madagasikara amin'ity satria hiteraka fidiram-bola ny fifamezivezen'ny vola indrindra ihany koa ny fatongavany vola vahiny zany dia ampiakatra ny sandam-bola ny malagasy mba hisitraka mivantana ireo vahoaka aty fotony ary maninona mihitsy mora ny Madagasikara iray manontolo. Vola mitentina $6 amerikanina no entina natanterahana ny dedikasy famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny programme PIC andiany fahatelo. Eto dia mamerina ny fisaorana satria tonga eto monsieur le ministre tsy moramora ihany na tonga avana aty fa dia tonga teto izy nanotrona sy nijery akaiky izao fanombohana ny dedikasy zao satria tsy ho ela dia atomboka izy ity efa fantatra ny entreprise izay hanao azy mety eo amin'ny ray volana eo angamba ny farafahatarany tokony efa hanomboka ny asa fa mbola mametraka ny pitsopitsony rehetra manodidina an'izay ny teti-bola mahakazikazy moa zany amin'ny tanana azy ity dia eo amin'ny $900,000 mahery eo satria tsy ho mora ny famitanan'izy ity ny nisy architecte nijery anazy manokana mihitsy mba hanamorana an'izay famitana azy zay. Raha ny fanamby dia atombo telo heny ireo mpizahatany mpitsidika ity toerana ity aorian'ny fanatsarana. Raha ny vinavinaina zany dia ny hapakatra telo avoheny ny mpizahatany taloha raha nisy olana sakana taloha satria nisy tsy fandriam-pahalemana fa eo koa ireo tafika zany miara-miasa amintsika zany dia efa mandeha ny olona indrindra amin'izao fotoanan'ny vakansy izao zany tena betsaka ny mpizahatany ary rariana zany ny eto an-terana aloha ny firenena ray manontolo indrindra fa zao tontolo izao zany hitsidika ity harem-bakoka izay horeharehan'ny Madagasikara atsy ho atsy ary rariana mba hisy projet ihany koa Andriamatoa Ministra hanampy anty efa hatomboka aty 9 volana no hanaovana an'ity fotodrafitrasa aty. Fantatra ihany koa fa orinasa tsy miankina no hitantana ny fampidiram-bola amin'ity harem-bakoka ity. Mbola amin'izay resaka fizahantany izay hatrany samy mahazo tombony avokoa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao ranomafana ifanadiana amin'izao fialan-tsasatra izao noho ny fisian'ny mpitsidika maro any an-toerana. Ity community izay manana rena maro samihafa ihany koa indrindra ny fisian'ny alan-javaboary sy ny ranomafana. Mampita an'izay Anjaratiana Valérien, TVM Ifanadiana. Commune iray izay anisan'ny mahasarika mpizahantany sy ireo vahiny mpitsidika ny commune ambanivohitra Ranomafana ato amin'ny distriktan'ny Ifanadiana. Ao anatin'izao vanim-potoana amin'ny fialan-tsasatra izao mitombo ary maro ireo mpivahiny izay misafidy ity commune ambanivohitra Ranomafana ity noho ny fananany tolotra ara-pizahantany sy fananany mampiavaka ity commune ity. Samy mahazo ny anjara tandrifiny avokoa na ireo mpandraharaha na ireo mpivarotra indrindra fa ny commune ambanivohitra Ranomafana amin'izao fitomboan'ny mpizahatany tonga eto Ranomafana ao anatin'izao vanim-potoana amin'ny fialan-tsasatra izao. Ankapobeny Ranomafana dia azo lazaina hoe mifandanja ihany ny mpizahatany sy ny vahiny tonga eto Ranomafana amin'izao. Raha mpitsidika dia ny dobo filomanosana io tena be mpitsidika indrindra eto satria misy olona avy any andeha monjany fotsiny alehan'zareo. Nisy moa savorivory teo amin'ny fitantanana araka le aminareo ngamba tamena manjery isaorana ny mpikarakara fa nisy ny marimaritsy resany dia mizotra miandalana izy zao. Raha ny olona gasy mitsidika zany raha ny eo amin'ny faritra Rahavavy dia tonga maraina dia miverina ny ariva. Zany hoe mahazo tombony daholo zany na ny ety mifandraisana hébergement fatoriana na ny hôtely fandraisana mpisakafoanana eo centre-ville eo an-tsena zany satria raha ny olona avy any lavitra dia mazava ho azy tonga matory fa ny eto amin'ny faritra manodidina kosa dia tonga manao activité dia mody zareo rehefa avy eo. Zany rehetra zany dia ahafahan'ny rehetra mahazo tombony satria samy manana anjara tandrify. Anisany manana anjara toerana amin'ny fampitomboana ny arkarena faobe eto Madagasikara moa ity commune ambanivohitra Ranomafana ity noho n'izy misy mpizahatany vahiny betsaka tonga isan'andro indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao. Anomboka amin'ny asa fitrandrahana Arena Kibonitany orinasa iray iroso amin'ny asa fitrandrahana ny Arena Kibonitany ao amin'ny commune ambanivohitra Tanandava distriktan'ny Moramanga. Vitany sabotsy voalohan'ny volana aogositra teo moa ny lanonam-pitokanana izany raha ny tatitry Xavier Ratolotso.
Orinasa malagasy miara-miasa amin'ny firenena sinoa misehatra amin'ny asa fitrandrahana vatosoa sy volamena ny orinasa Loftus State Resource Development Limited izay miorina ao anatin'ny Fokotany Andakakely, commune ambanivohitra Tanandava, distrikan'ny Moramanga. Ny taona 2024 no nahazo ny fahasahoan-dalany amin'ny asa fitrandrahana ataony ity orinasa ity rehefa nahafeno ireo fepetra voarakitra ao anatin'ny boky andraikitra. Efa tafapetraka ao an-toerana ireo milina hampihodinana ny orinasa ka mba ahafahana miroso amin'ny asa fitrandrahana dia notanterahina ny sabotsy voalohan'ny volana aogositra lasa teo ny lanonana ara-panjakana ny tokanana ny orinasa sy ny fanomezan-danja ny soatoavina sy ny kolontsaina tao an-toerana. Antenaina fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra manodidina ny fisian'ny mpampiasa vola toy izao hoy ny lehibe ny faritra loatra mangoro raha tonga nitokana ny orinasa. Ka ny zavatra andrasana amin'ny orinasa ohatran'izao dia fampandrosoana ety an-toerana. Ao anatin'izay boky andraikitra izay akoatra ny fanajana ny fianarana teknika dia isan'ny lehibe ao anatin'izay koa ny fandraisana tsara ny fampandrosoana ety fototra. Dia isorana manokana eto Andriamatoa Generalin'ny orinasa Lofty satria efa nisy ny fandraisana andraikitra avy hatrany. Na mbola tsy nanomboka ary ny famokarana dia araka ny hitantsika io fa efa ndraisin-jareo an-tanana ny fanamboaran-dalana mandeha aty. Efa zava-dehibe izay. Tsy vita amin'izay fa nisy koa ny zavatra nresahany teo andraindraikitra zareo amin'ny fanentanana ny olona ety commune manodidina amin'ny fambolena kafe arabika. Dia ohatran'izay koa ny fanentanana ny olona amin'ny fipitrondra. Isika ato amin'ny faritra araka ny toromarika avy any amin'ny voalohan'ny fanavaozana dia fanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka ny tanjona. Ka zany zavatra rehetra resahantsika izany dia mizotra makany amin'izay tanjona izay. Manoloana izao fahavonona ny orinasa hifanohana amin'ny asa fampandrosoana ao anatin'ny fanajana ny lalàna mife ny fitrandrahana ny reny ekibony tany izao dia manentana mimponina ny amin'ny fiara-miasa ny lehibe ny faritra. Ny antso atao ambanivohitra zany dia izao ihany. Efa ara-dalàna ry zareo ireo amin'ny lafiny ara-panjakana ka oka tsy hisy intsony ny sakatsakana aty amintsika amin'izay lafin'izay. Faharoa dia manentana antsika rehetra mba hamaly ny antso izay nataon'ny zareo amin'ny famokarana araka ny voalazako teo. Dia ny fahatelo zareo ireo tsy handalo fa ionina. Oka re mba andray vahintsika mba hanaja an'izay fiarahamonina izay mampiavaka antsika malagasy indrindra itsika aty amin'ny distrikan'ny Moramanga izay. Nambarany taleparitry ny arena ekibony tany loatra mangoro teto fa na eo aza ny fahatomombana ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa dia hisy hatrany ny fanaraha-maso atao isam-bolana. Hijanona ny Moramanga izay hatrany isika fa alafin'ny fandriampahalemana kosa indraina zombokatra ny velam-pandrika nataon'ny polisy-pirenena tao Moramanga momba ireo tambanjotra mpanao ratsy vokany tratra ireo fikamarana mpanao fisolokiana sy atao tantaratasy osika. Raha ny fantatra dia efa maro moa ireo banky sy orinasa efa niaran'izany asa ratsin-reto mpisoloky reto izany. Njakasoa Fetrarlala. Taorian'ny velam-pandrika nataon'ny polisy-pirenena eto Moramanga dia tratehaka ireo dimy menada ao anatin'ny tambazotra mpisoloky mpanao taratasy-mpanjakana osika ny alatsinainy 13 Jolay lasa teo. Taorian'ny fahazahoana loharano-baovao voarain'ireo mpitandro filaminana momba ny fikasan'izy ireo indram-bola tamin'ny banky iray teto Moramanga tamin'ny alalan'ny taratasy osika nafana nandravan'ny teti-dratsy sy nisamborana azy ireo. Mahakasika an'ireo olona ireo dia tratra ambodiombo tamin'izany ny mpivady anankiray izay ny fomba fiasan'ny zareo zany dia manao taratasy sandoka, karapanony sandoka, boky mpisoratana, boky mpiankonina sandoka, contrat de travail sandoka, toeram-piasana sandoka, dia manao manofa-trano koa izy ireo asiana entana dia visiter ny mpampindram-bola moa ny trano rehefa avy eo dia vao marina fa misy entana, misy trano dia mahazo vola izy ireo. Anisan'ny be dia be ny orinasa voasoloky tamin'izany, misy orinasa tsy miankina, misy ihany koa mpiasam-panjakana izay tafavoakan zareo mihitsy manao sonia, mamoaka vide crédit, manao ny taratasy rehetrarehetra izay tsisy ahafantarana azy mihitsy fa noho ny fikarohana sy ny angom-baovao nataony teto amin'ny polisy nasionaly dia tratra teto Moramanga ireo olona ireo. Antsoavatrandraka izany no ataony amin'ny rehetra ny amin'ny fahamalona trany amin'ireo mpisoloky. Toerana na banky efa nazahoan'izy ireo vola ary vola tsy latsaky ny misy ny sasany 5,000
5 tapitrisa sasany 20 tapitrisa ty farate zao 20 tapitrisa nefa saika hazo ndry zareo dia izay no ampitandremana ihany koa ny fahamailony ny rehetrarehetra fa tena tsy kely lalana ny ratsy izahantsika tsika eto amin'ny fitandrona filaminana eto Moramanga no hanafoana ny ratsy ireo. Aoriana izao dia atolotra ny fampanohavana ireo dimy menada tratra amin'izao fanaovana asa ratsy izao ary mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo namany. Manoloana ireo tranga famonoan'olona feno abibiana ny sesisesy tato ato dia tsy ilefitra ny fitondram-panjakana ka nidina anjery fotony zava-misy tany faratsiony avy eo anivon'ny OMC Vakinakaratra izay nitarihan'ny prefet Antsirabe ny alatsinainy lasa teo. Radonatsolo, TVM Faratsio. Manoloana ireo trangana tsy fandriampahalemana amin'isieo tato ato tato amin'ny distriktin'ny Faratsio namoizana ain'olona dia nanao be midina ifotony izany zava-misy marina ny tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny OMC Vakinakaratra izay notarihan-dramatoa prefet Antsirabe sy ny lehiben'ny faritra Vakinakaratra ny solombavam-bahoaka ary ny lehiben'ny distrika tonga nankahery ireo niaramboiny nitsidika ilay vehivavy namoianaka vokatra ny sotasotan'olon-dratsy tao amin'ny fokotany an-tanety be Faratsio izay mbola mandalo fitsaboana ato amin'ny CHRD2 ankehitriny teo koa ny fidinana ny toerana teto Valabe tokana nankahirezana ireo praimonina sy ny rain'ilay lehilahy manodidina ny 30 taona no ampangaina ho nangala-jaza izay namony ainy vokatry ny fitsaram-bahoaka tao dango. Tsy azo ekena ny fifamonoana ny samy malagasy indrindra ny trangana fitsaram-bahoaka hoy ireo tompona andraikitra. Handrainy andraiky ny fitondram-panjakana hanafoana ireo fanetry be ny tany. Tonga eto zahay solotena ny fanjakana milazako azy taritiny ramatoa prefet ny Vakinakaratra mahatsapa loatra ny ngidiny mahazo ny fianakaviana indrindra ny mahazo anao reny ny teraka dia maha-olombelona samy olombelona indrindra ny samy maha-malagasy atsika dia mahatsapa fa ny maharary anao dia maharary anay koa mitondra ny teny fampahirezana ho anao indrindrandrindra ary ho an'ny fianakaviana ihany koa izahay ary mirary fiononana ho anareo rehetra amin'ny famoizana ny zanaka ilay menaky ny aina. Eto izay dia mitsangana ary manome toky anareo fa tsy hamelana zao ho vitavita foana fa tsy maintsy handray ny fepetra rehetra atao izay ahitana na vanin-doza fa ny zavatra toy izao dia mila anehoana firaisan-kina fiombonam-po firaisan-tsaina mba ahitantsika vokatra malaky sy vokatra marina ary mitombona. Fa fihainana maha-olona dia tsy nitazapotsiny ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina tamin'ny alalan'ny fitelehavam-paritra eto Vakinakaratra fa nitondra fanampiana sy toana hiatrehana ny fitsaboana ilay renin'ilay zazalahy kely namony ainy eto amin'ny hopitaly be ny Faratsio. Mandray ny tanàna feno ny fitsaboana azy raha teo eto ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny asa ny sitrapo sy ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra isan-tsokajiny ny France volontaire ho fampahafantarana bebe kokoa ny iraka sahany sy ny sehatra iasany dia ny aona tamin'ireo fikambanana sy rafitra mandray pilatsaka sitrapo tany amin'ny faritra Vakinakaratra izy ireo raha nitatitra bakoly Andresalama sy Revindami. Sehatra iray nampahafantarana ny iraka sy ny andraiky ny France volontaire ny fionana notanterana tao amin'ny Alliance Française eto Antsirabe nandray anjara tamin'izany ireo fikambanana sy rafitra miara-miasa amin'ny fandraisana pilatsaka an-tsitrapo miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ny andraikitra ny France volontaire zany dia manampy an'ireo structure d'accueil fiantsoana azy na hoe ireo izay mpandray volontaire zany dia manampy izahay amin'ny resaka hoe suivi ny accompagnement ary ihany koa manamora ny fisotsana an-tsitrapo an'ireo ankizy na tanora malagasy na ihany koa ireo tanora avy any ivelany izay maniry latsaka sitrapo hanao any volontariat eto Madagasikara. Anisan'ireo nanatrika ny fotoana ny taliparitra ny serasera sy ny kolotsaina ny solotena ny ministera. Ministera ny serasera sy kolotsaina dia isan'ny mpiavoalohany ireo mpilatsaka sitrapo raha ho antsika eto Madagasikara. Raha miresaka ny France volontaire tsika raha jerena ny atotanisa dia isan'ny manana mpilatsaka sitrapo be indrindra izy ireo aloha hatreto raha izay atotanisa izay ary isan'ny efa nisitraka an'izany isika taty Vakinakaratra.
raha ny andraikitra mazava ho azy ho an'ny fitalevam-paritra moa zany izy ety amin'ny faritra dia eo aloha hoe ny fanohanana fanamorana ny fandaminana indrindraindrindra ny asan'ireo mpilatsaka tsatrapotra. Anamafy ny fiaramientan'ny mpisehatra rehetra mba hahatonga ny asa an-tsitrapo ho tena antoky ny fampandrosoana sy ny fifampizarana traikefa sady anitarana ny fiaramiasa eto Madagasikara. Nanatanteraka atrikasa momba ny fisorohana ny famarinan'olona ny fikambanana fasana famantesaka pour le changement izay nitanterana atao amin'ny lapan'ny fitsarana Vaingandrano. Natao izao atrikasa izao mba hanamafisana ny fisorohana tranga famarinan'olona. Ny famarinan'olona moa dia endrika fanararaotana amin'ny alalan'ny fitaka fampanaovana asan-terina fandrahoana na azahoana tombotsoka efa manomboka hita ao Vaingandrano izany. Fanampanazavana etiny Tontso Patrick. Anisan'ireo eloka behivavy mampanahy maneran-tany ny famarinana olona na traite des êtres humains na eo aza niezaka ataon'ny fanjakana sy ireo mpiara-mombonantoka miady amin'izany dia mbola maro ny ankizy iharan'ny fitaka fanerena ary fanararaotana amin'ny endriny samihafa. Loza mita atao amin'ny zon'olombelona sy ny fahamendrihan'ny olona izany ka izay indrindra no nahatonga ny fikambanana fasha na femme antesaka pour le changement midina ifotony mifanakalo hevitra hitadiavam-ba olana ho enta miady amin'izany izay mitaky fiaramientan'ny rehetra. Tapanay fa zava-dehibe ny fampafantarana sy ny fizarana mombamomba izany ady amin'ny famarinana olombelona izay satria heloka misy gravy ihany izy io satria tena hoe le maha-olombelona mihitsy no vohitsakitsaka sy voatohitoina ao anatin'izay famarinana olombelona izay kanefa tsika dia manana lalàna mazava izay manameloka sy manasazy ny fanaovana famarinana olombelona. Na dia mbola tsy misy aza ny tranga famarinana olona eto Vaingandrano dia ilana hatrany ny fahamailoan'ny rehetra satria mety hitranga amin'ny toerana rehetra io heloka behivava io. Ny fisoroana sy ny fampahafantarana melono antoky ny fiarovana ny mponina indrindra fa ireo marefo. Androano ny fankalazana rehetra firenena niady atao amin'ny famarinana olombelona ka ny resaka fanaovana tefy dia misy endrika famarinana olombelona eto Vaingandrano ka manentana ny vahoaka manentana antsika tsirairay avy hitoroka raha ohatra ka mahita an'izay famarinana olombelona izay misy eo ato amin'ny fiarahamonina misy asika. Sarobidiny maha olona ny fahanginana manoloana ny famarinana olona dia manome vana ny mpanao heloka anjarany rehetra no mijoro hiaro ny aina ka hosa hitoroka amin'ny mpitandro filaminana raha mahita tranga fanararaotana. Nisy lanonana ara-miaramila na ny lorana galona ireo mpandrarahany fonja miisa 7 menada tany amin'ny faritra Itasika atao amin'ny fonjabe ny Mertsiatosika distrika Anarivomamno nanatanterahana an'izany. Nanatrika an'izay miarana malala. Contrôleur d'administration pénitentiaire roa sy agent pénitentiaire 17 mianada no notolorana galona tamin'ny fomba ara-miaramila tamin'ireo mpandrarahany fonja taty amin'ny faritra Itasy. Tsy napetapetapona ireo galona ireo hoy ny talepatry ny fandrarahana ny fonja Itasy fa misy antony manokana. Tsy apetapetaka fatany zany fa misy didy mpitondrana izay manambara sy milaza mazava fa hoe ireto zany reto olona reto no misitraka ny anisan'ny ao anatin'ny fanavozana mety mpandrarahany fonja amin'izao fotoana izao zany dia tsy maintsy atao amin'ny fomba miaramila ohatran'ireny zany ny fametahana galona ho an'ny pénitentiaire satria teo eo izay dia somary ohatran'ny nampalahelo ihany fa nalasa nalaza ratsy ny pénitentiaire hoe misy mitondra galona tsara dalàna raha tsy karitra atsika zao na dia ny farany nanana galona ambony indrindra zay atao inspecteur général aza dia natao tonga ohatran'izao koa ny fomba nametahana azy zay zany no anisan'ny antony lehibe anankiray. Manam-boninahitra sy manam-pahefana avokoa moa no nanolotra ireo galona ireo ary tonga nanotrina sy nanome voninahitra izao lanonana izao ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa. Indray ho fanatsarana ny asa fanaovan-gazety sy ho fanamarihana ny fankalazana 70 taona ny gazety malagasy dia ny fampizara traikefa ireo mpanao gazety tany amin'ny faritry Menabe. Ny mpanao gazety zokiolona nisany napita sy nizara fahalalana moa tao anatin'izany. Isabelle Tsoda Celestina sy Andry Marsan.
Fifampizarana traikefa naraina jinika hanatsarana ny asa fanaovan-gazety ato Menabe no nanamarika ny fifampiantsoana teo amin'ny samy mpanao gazety teto Morondava ny 7 ny volana Jolay taona 2024 tao amin'ny trano fivoriana Refuse Voirie Morondava Centre. Tafiditra amin'ny hetsika ho fankalazana ny fa 80 taona ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izao hetsika izao. Ny zara izany ireo mpanao gazety Zokiol. Ho fankalazana ny fa 80 taona ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara dia nanomana an'izao fifampizarana traikefa sy fifampifanana izao ny collectif des journalistes de Menabe tamin'ny alalan'ny fiantsoana mpanao gazety rehetra teto Morondava. Ka ny natao teto zany dia ny resaka n'le hoe journalisme et droits humains, ny fampizarana, ny fomba fijery ary ny fanentanana ny amin'ny hoe ampidirana ao amin'ny fikirakirana ny vaovao ny mpanao gazety avy eto Menabe ny resaka droits humains. Dia navitrika ny mpanao gazety izay tonga ary everina fa tafita ny afatra ary ino moa no fandraisana anjara ny ity asa fanaovan-gazety aty Menabe ho fankalazana an'izay fa 80 taona izay. Nandray anjara tamin'izao fifampizarana izao ny avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ho fampisitrahana ny zofeny tokony hananazaza ny hoavy ny eny anivon'ny fiarahamonina dia nanatanteraka fanaovana kopia faobe ny teo anivon'ny ONG Volontaire du Monde eto Madagasikara na ny RTM atao Manakara ho fanampiana ireo zaza hiditra an-tsekoly indrindra ka nozaraina tao amin'ny komina ambanivohitra Vohimasina Avaratra sy Atsimo izany araka tamin'ireo tompon'andraikitra avy any an-toerana raha mitatitra Pitainy Andriamanakaja Séraphin sy Eric Kadidier. Ny lalàna 20 tsipoka aotra 7 no fototra ara-dalàna maniry ny ray aman-dreny hanoratra ny zanany voateraka ao amin'ny boky ny état civil mandritra ny 30 andro aorian'ny naterahana. Mbola tsy voaja nefa izany eto Madagasikara ka isan'ny mahatonga antony lehibe tsy hisitrandreo zaza ny zofeny tokony ho hananany. Noho izany sora-paterahana miisa 530 sy 700 no voazara teto amin'ny komina ambanivohitra Vohimasina Avaratra sy Atsimo atao anatin'ny distrikta ny Manakara izay niarahana tamin'ny ONG Volontaire du Monde amin'ny alalan'ny tetikasa Ensemble pour l'école. Ireo zaza ireo dia nanivon'ny sekoly dia fanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny sora-paterahana satria dia tsy vita ny fanambaram-paterahana tamin'ny fotoana naterahan'ireo zaza ireo dia ny tetikasa moa zany Ensemble pour l'école dia tafiditra ao anatin'ny sanasa izay taterahan'ny tetikasa ny fanampianan'ny ray aman-dreny amin'ny fananana sora-paterahana ho an'ny zanany. Zava-dehibe ho anay izao fisian'ny hetsika tahaka izao ho ireo ray aman-dreny mpitsitraka. Misaotra ny RTM zany voalohany indrindra nampitana ity kopia ity. Ny mahafaly anay amin'ity dia mba ho tafiditra olo-pirenena zany zanako miankina amintsika. Dia mba misy ny zavatra ho ataony zany dia mba afaka mahazo lalana aby izy ary mba magnentana ny mpiray-tanin-drazana ampy zany indrindra fa ny komina Vohimasina Sida. Mba samby hagnano kopia raha voateraka ny zaza manomboka amin'ny farafatarany ray volana. Tena ezaka be io kopia io ao amin'ny komina ary matetika ireo vao misy vetikabary eo amin'ny tribune magnentana ny vahoaka kopia satria kopia mangera tsy maintsy hatragno voalohany. Tompo dia tena faly da faly eo amin'ny komina raha miara-miasa taminay ny RTM satria izy nandany fotoana sy nandany fanagnana ezaka ny kopia io. Ary na da mbola sy tonga eto efa enina efa misy boky état civil nividian'ireo RTM eo ho ampiny aminay amin'ny komina izay indrindra tena isoranay betsaka be. Na izany anefa dia entanina mandrakariva ny ray aman-dreny mba tsy hanao atsirambina ny zanany raha vatany voateraka fa tokony hanoratra na hanao fanambarana eny anivon'ny komina mba hahafahan'ilay zaza misitraka ny zony. Raha ho any ato Antananarivo renivohitra kosa indray teny amin'ny fokontany angarangarana ao anatin'ny boriboritany fahaefatra no nanomboana ny fanomezana ny sora-piankohonana sy fanomezana fifanana ho andreo marefo ao anatin'ilay tetikasa filamatra sora-piankohonana sy fampananana sany tanora. Tetikasan'ny Organisation Internationale de la Francophonie ny raha tamin'ny fikambanana Andriamazotokon'olona comité de vigilance moa izy ity tanjony hetsika ny fanomezana fahaizana ireo mponina sy fiofana ahafahan'izy ireo manatsara ny velotenany hidirana ao anatin'izay sehatra ara-dalàna izay. Avitry ny anarako toarisoa eo amin'ny sary ny Faniry Randriamanana. Rehefa azo iny le trasy
fampiofanana manatsara ny velontenandrom-ponina ao amin'ny fokotany angarangarana izay efa nampaingetaeta azy ireo ny fianarana fanaovana savony. Fampiofanana mamaim-pona no tarihan'ny teknisianina efa manandraikefa. Ny tetika asa filamatra soram-piankonana sy fampananana asan'ny tanora izay novolavolain'ny OIF sy ny fikambanana masobokon'olona comité de vigilance mba hifandraika amin'ny filan'ireo mponina indrindra ho an'ireo marefo. Manamora anay mpanasa lamba zany ilay satria hitanao vidim-piainana zao lafo dia nangataka mihitsy izay dia ilay izy mba hitanao mba hoe mba afaka ataonay fitadiavam-bola vadinasa ilay izy moa afaka ampiasainay atao anasana lamba ihany koa le izy dia izay zany tena hoe nangataka mihitsy sady ningavo hoe raha misy ohatra zao dia mety tsara aminay mihitsy satria ilay izy manohana anay pikara satria tsisy mahita izay aty ambany tanàna aty mpanasa lamba tsy inona tsisy mahita mitanjona zany mba hoe hiala amin'le resaka sasalamba satria rehefa tena miroborobo le izy azo atao hitatavam-bola tsara dia mba hanao savony mba hoe mba ho lasa orinasa kely dia mba izay mpanasa lamba zany mba lasa hoe mpanao savony. Ho ana manokana aloha tena mety aminala izy satria sady fitadiavam-bola no manampy ana amelan'ny zanako hoentina hiariana ny fiainana. Ho natombo le izy loha amiko raha ohatra ka hoe concentre tsara ianao manao anazy. Tanjonay ao aorianan'ity fiofanan'ity zany dia ny fahaizanay mba hanao savony mba tsy mahasahirana anay ilay izy zany fa mba azonay evotana eo amin'ny resaka sasalamba. Tao arian'ny fanentanana dia navitrika ireo vehivavy niatrika ny fiofanana. Maro ny samin'ireo mpiofana no mivelona amin'ny sasalamba. Anatin'ny ivony tanteraka isika izao amin'ny 90 mahery no soratra anarina ary 90 mahery ihany koa no tonga hisitraka n'izao fampiofanana izao. Eto ihany koa ny mpampiofana izay sorana lehibe satria sady mampita mampianatra ary manome fampiarana ihany koa ary mbola manome manuel na zavatra kely boky hoentin'ireo olona ireo manamafy ny fitadidiana amin'ny fampiarana an'izay fiofanana no raisiny teto ihany koa. Izany hoe tena mifantoka tanteraka amin'ny filana ny mponina ety an-toerana zany izay fampiofanana izay ao anatin'le hoe ny fananana kopia manana kopia ireo olon'ireo fa atosika amin'ny fampiofanana mba afahandry zareo miditra amin'ny atao secteur formel afahandry zareo mamorona asa ho an'ny tenany afahandry zareo miditra ihany koa fampindramam-bola satria rehefa manana ny état civil ianao mahazo fampiofanana ianao dia misy ny fahatokisana ireo mpamatsy sy mpanampy ao anatin'ireo mutuelle d'épargne de crédit ireny dia izay no anton'izao fampiofanana izao tena navitrika ny mpahazo tombotsoa. Ary mbola nangataka ry zareo hoe inona ny suivi afaka anampiana azy côté organisationnel satria ireto olona ireto avondrontsika ao anatina coopérative kely misy groupe dia ny groupe ataontsika coopérative dia tsy maintsy mentsika tohana izy amin'ny resaka côté organisationnel ahoana fiodin'izany coopérative zany ahoana ny fomba atao amin'izany fikambanana izany inona ny fepetra inona ny fitsipitrika iainan'ny mpikambana tonga an'le fikambanana iodina hatrany fa tsy hoe sanatria matina hoe i gestion des conflits koa satria anatin'ny fikambanana misy foana ny olona madinidinika ahoana ny atrehandreo mpikamban'ireo an'izany famanana izany olona madinidinika izany ahafahan'le tetikasa maharitra ary misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny zareo. Iroso amin'ny fanomezana soram-piankonana sy fiofanana arakasa ihany koa ireo ny soratra anarana avy amin'ny fokotany ny sitraka ny tetikasa eto amin'ny boriboritany faefatra sy ny amin'ny boriboritany faharoa fiofanana izay mifandraika hatrany amin'ny filana ary nangatahana ireo izay ny soratra anarana. Afaka misehatra amin'ny tontolon'ny asa avy hatrany ary ihany koa afaka manao fianarana ireo tanora nahazo ny maha-pahaizana lisansa tany amin'ny université Anantsohy 520 menada izy ireo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Pierre Tratsara sy Roland Rasol Mandimby. Fianarana teny vahiny na ny langue étrangère appliquée no maro anisa tamin'ireo mpianatra navoaka navita ny fianarana nahazo ny mari-pahaizana licence tato amin'ny université Asja na Athénée Saint-Joseph Antsohy izay miisa 5 ka misy amin'ireo no nanaraka ny sciences agronomie, économie commerce, droit ary ny langue étrangère. Nahazo bourse kosa ireo tsara note na ny major de promotion hano hianatra ny Antsirabe. Afaka misehatra amin'ny asa kosa
ireo ny safidy izany. Ny bourse mena tona dia hoe karazana fakerezana ny mpianatra majory zay dia tsy mandoa zareo any amin'ny asa serabe sy mandoa an'le tranche telo fa ny droit ihany ny alohan'ny zareo. Zay dia ao anatin'ny mampianatra asan'le mpianatra misy zany misehatra an'izay hoe miala ato zareo dia tonga dia misehatra amin'ny asa na hoe ny asa amin'ny tenany izy na hiasa ny amin'ny orinasa izy dia fa manana zay traikefa zay zareo. Andiany faraiky ambin'ny folo ny salotra ny anarana roa ireto navoaka ireto raha ny fofotra nianatra nandritra ny 3 taona. Izy moa aloha somary mafimafy ilay fianarana ty moa tsy mora ndraika no tinolo fa mahia aby satria mafimafy le hezaka mbô tatakaragna ny tanjona dia tsy maintsy misadapta amin'ny raha maromaro zany na tatakaragna le tanjona faly fa nahazo ny faripahaizana diplôme en licence. Ny maripahaizana eo anivon'ny anjerimanontolo dia manampy betsaka ny tanora hiatrika ny hoavy mamiratra ka manamaivana amin'ny fahasairana ny ray aman-dreny ny fampianaran-janaka amin'izay fisian'ny université amin'ny faritra izay. Zay ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no mamarana tanteraka ny vaovao an-tsarina ro sy ny televiziona malagasy antsika tany atokantrano kasitrahana ianao nanjo izany hatramin'ny farany mankasitraka ny ekipa rehetra ihany koa ny arany salata amin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao. Veloma tompoko.